professeur malagasy moa nanana ny maizy azy tamin'izany fotoana izany ary mampalahelo amin'izao fotoana izao fa tsy misy tsony zany professeur tena hoe mahay ary zay moa nytenena hoe anaovana an'izay échange na formation zay a mbola tanora no miteny aitsio ny fomba fiteny aitsio ny fomba famindra fa matozo firenena zao mbola mijony de mbola misy andreo professeur reo ny any ivelany mila anay na tsy ilainy eto Madagasikara ary zay ambara foana mantsy hoe inona nataondreo mpampianatra eo ka inona ary vola ary zara tsy ny bourse any amin'ny étudiant ny karama ary zao ny vacation firtaona tsy azo aza manao vaindrala tsy marary tompoko fa de aoka tsy fanambany ohatran'izany tsika fa ny zavatra iaranay raha ny moyen opératananay mbola avitanay an'izao zavatra zao ngamba tokony fankasitrahana ary nomena fa tsy teny mampalahelo raha olona andrembololo zany sy ny tenanay amparitry tena ny tenenako an'izay zay mianaka no mpikambanao amin'ny African Academy of Science efatra ny tao efa maty izy tompoko reo efatra professeur Akoto Ratsimamanga izy tsy nahalala an'izany professeur Suzanne Ratsimamanga vadiny professeur Philippe Rassoneff tao polytechnique ary docteur Ratsoandria Mananjara lehibe ny Académie Malagasy reo de ny tenako sy professeur Welona mbola velona mamiasy ny tena ary zay mianako reo ihany koa mbola ao anatin'ny World Academic of Science reo olo efatra reo koa fatao Valasa Nodimandry zay niampy amin'ny professeur Steve Goodman zay fanorola ny fikaroana sy zavatra teto Madagasikara izy tsy meky an'izany Steve Goodman zany ny tena de zay ny ilany any andafy any vao avy any aho ary mbola andeha hoantsy ela ny tenako afaka andro vitsivitsy ho Washington zany ny fijerevan'ny any velany anay ka dia malahelo mandangy raha tsy teny hoe malahelo raha mbola izany ny teny avion amin'ny fitondrana satria ny olona raha vao mipotra de miteny anatin'ny fitondrana sarotra ny heverana fampandrosoana eto Madagasikara raha izany olazana ny manam-pahaizana malagasy natao fampidirany ny professeur Jonara Tsimbazafy nametrahana zany fa hoe satria olona fidina ozy ianao ny tonga filoha an'le fikambana raisam-pirenena tsy ny rehetrarehetra akory no tonga amin'izany ary matoa hoe olona avy amina firenena sifolo any no tonga de noho le hoe alehibe ny fikaroana sy ny zavatra nataon'le olona ny publication sy ny tsisa ianao moa zany zao de hoe isan'ireo manam-pahaizana mialatsika fa raha ny cursusinao zany jerena hoe tany amin'ny taona roa sy roa arivo tany ianao nanana doctorat mikasika an'ity zavatra tena ilofosanao ty amin'ny resaka primate zany zany hoe fa tena roapolo taona lasa zany tany États-Unis nahazoanao zany za moa verina tany teo satria natsondro zareo tamin'ny volana Jolay teo antsoina an'le hoe distinguished alumni graduation speaker zany hoe natao miteny ohatrany hoe parrain zany tamin'ny mpianatra tao amin'ny université ny anarako tao Long Island tao New York io vao tonga zany tamin'ny volana mai mantola de nametraka afatra satria misy moa président Obama président Bill Clinton ary ny vice président Al Gore reny olona olombe zany Denzel Washington reny natsona amin'ny fotoany lehibe fivoahan'ny mpianatra ohatrany de tao New York tao Long Island tao Stony Brook University tao no nivoaka de zany no natsondro zareo zany teny amin'ireo mpianatra tao zany hoe faly sady faly no ohatrany hoe na tsiary ny taona ny anarako tao satria tamin'izany ny tena mpianatra de teo ny tena zany mba natsony olona iteny amekatra afatra tamin'ireo mpianatra reo de nafinaritra ny na nisy mpampianatra anay tamin'izany fotoana zany mbola hitako tao efa fotsiny volony sola sasany fa ny ankamaroany zany efa tsy tao intsony de tonga tao ny tena fa de voninahitra napetraka ny olona zany zay ny mahafinaritra miaraka amin'ny amerikanisy manadino anao mihitsy nisy de rehefa kazendrina mantsalizy nge professeur Jonara Tsimbazafy ny olona resako io zany marina fa samy eto amin'ity planeta tany ity fa zarazarain'ny continent maro samy hafa matsapa mazava-dehibe marina fa mety io anisan'ny volavolaina tany ianao fa nazanona tsy zany de hoe tsapan'ny olona zany hoe zany olona zany de manany maizy azy ny fahaizany ny zavabitany tena hoe raha lahatra zany ianao de tsy fantany inona zao raha hoe amin'ny rena kibony tany inona zao ry tokony fahalamanana hoe ny volamena ifandrombahana fa misy ny diamond safira efa tena ohatrohatran'izany zany ty olona vahintsika ty ry tokony fahalamanana de ny olona zany tena mahita ny alehibe an'izany atotsika hoe ny fahaizany manao ny expertise ny rehetrarehetra satria mbola tsaroko eto koa zao ohatrany hoe professeur Sovelomandroso ndany
Espagne mahita ny alehibe ny fikaroana amin'ny lafiny tantara vitan'izany ary nanao name ataontsika hoe fankasitrahana manokana distinction honorifique farantaony professeur Lilson misy hoe karazana hoe voasokajy tamindreo mpanao mpikaroana maneran-tany Indianapolis dia ianao koa dia anisan'ireo ataontsika hoe aona filazan'izany zany voasokajy ifaninana moa zany amindreo ataontsika hoe finaliste zany ao anatina atoato moa zany ho fantatra mivokatra mikasika an'izany io le toeran'le hoe manam-pahaizana ny olona tena hoe mametraka ny lanja sy amin'ny toerana zany atao hoe manam-pahaizana zany fa tia metraka zany tia apetraka aminao professeur Jonara Tsimbazava hoe tena manova zavatra eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona tokoa hoe le izy le zany vokatra zany hoe fikaroana satria ohatrany tena mbola hiditra am'le zavatra ohatrany na be resaka teto ato matsika de ohatrany tia metraka mihitsy aminao hoe tena manova tena misy fiatraikana amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona marina hoe zany resaka hoe fahaizana manam-pahaizana vokatry ny oentinareo manam-pahaizana sy ny sisa tsara fipetraka mihitsy mifantany meloa zany miamela ilaza fotsiny ro fa hoe le zaika be na congrès natao teto Madagasikara teo de tena hoe anisan'ny tsara indrindra tamin'ny congrès ny piasany eran-tany nalaiky an'izany zao tontolo zao ary eto de tia natitra ny fisaorana ny vahoaka malagasy rehetra atomboka hatrany ampitondra sy zay rehetra nanampy ka natateran'izany ohatrany hoe Jonara Tsimbazava ny tena salotra ny voninahitra fa tena hoe tena fiaraha-miasa mivoaka malagasy ray manontolo iny tao ministère ny chapeauté-ny izy mipareny izy premier ministre ny ministère ny enseignement supérieur sy ministère ny tontolo iainana ohatrany hoe ingrat ihany zany raha tsy misaotra ny reo olona rehetra nanampy tao anatin'izany ary tena mivoaka ary tena tavavoaka tsara tsy nampisangamenatra antsika zany fa voninahitra ny firenena voninahitra Afrika satria anao mitondra teo de africaine jerevany olonanao sy malagasy ka zay rehetra ataonao misy fiatraikany dolodolo de tena misaotra ary teo moa ny teny hoe mahafinaritra andreo niara-nianatra tany États-Unis tsy mialatsiny amin'ny teny voany tsy milashenao mihitsy satria raha 700 volana ampiasaina tamindreny avy amin'ny bailleur américaine daholy zany hoe ny tenako nianatra tany navita de tsy namela irera zareo ary zay mahazava-dehibe ny zavatra nataondrareo dia nanampy tena nanampy ry zareo zany fa teo ny fondation FAPB mateo be de be nanampy nanolo tanana tamin'izany zavatra de isaorantsika rehetra tompoko ary teo moa ny teny nanontany anao hoe mitondra ny fikaroana sisy firenena mandroso mihitsy ka tsy mamela an'izany fikaroanao aminy sy mpikaroko ao aminy zay aloha de tsy piako jereo ny vola ampiasain'ireo firenena mandroso reo aminy rehefa fikaroana ary efa misy mihitsy zany tapaka hoe ny PIB ny 1% PIB de tokony mandeha ny fikaroana raha miresaka zany tsika otrina moa ny olona mandeha vola mandeha fikaroana eto amintsika aotra vangy aotra ray isan-jato inona tompoko ny vitan'ny aotra vangy ray isan-jato de manjary hoe tsy mahavita inina le mpikaroko malagasy fa vahiny ihany tena mahavita ka ny olona mamela anja ny fikaroana amin'ny sy mpikaroko ao aminy ka ny anao tsy mamela anja ny mpikaroko aminao fa za de miteny mpikaroko ny tenako manaratsy tena mpikaroko malagasy raha iteny hoe mandany vola fotsiny zay za tsy miteny hoe mpikaroko rehetra za eto tsy miteny amin'ny anaran'ny mpikaroko rehetra sy ny professeur rehetra mety misy ohatrany zavatra rehetra eo misy mahay misy ny eo misy ny tsy fantatro ary anisan'ny tena ny diavako mafy ary hoe piakaro ny lentany fikaroana eto Madagasikara fa manjary tsy meny olona lanja ny diplôme antsika rehefa mivoaka ny velany ihany satria io moa resaky tsy atao anatiny ihany io fa kosa misehatry raisam-pirenena matony tena atson'ny olona hoe iteny solo-tena any États-Unis ary araky mivoalazanao teo marina tokoa fa tena namako rahalahako zandriko professeur Lilia izy nazo zay amin'ny rahalahy moa zany fandimindimbo mahazo anty lokeratany tamin'ny taona 3 sy roa arivo moa izy nahazo ny explorer national géographie za nahazo ny psychologie prize professeur Lilia nakany Washington DC tam'izay naka prix-any za nakany Berkeley tany Californie naka ny prix-ako samy loky raisam-pirenena reo de am'ty indray iny professeur Lilia fa mivokany azy nahazo ny Indianapolis izy zay loka lehibe izy ny afrikanina voalohany nahazo an'izany maneran-tany dia ho an'ny Indianapolis izy amin'ny volana septembre dia ampanetretena koa
koa nytenenako aloha fa nisy ny lokany aloha tsy teneniko eto aloha satria mbola fifananana lisy finaliste aho andeha ho any Washington am'fahadimy volana septembre zao hiatrika an'izany ho any Washington satria finaliste dia ny fahavalo galany fahasivony volana septembre no ambara maneran-tany koa ny hoe iza no andromaka an'io loka lehibe io tena lehibe koa le loka dia eto moa dia visorako sady ny ambassadeur malagasy anotrina ao satria fo malagasy de misy malagasy vitsivitsy zany iary tepo fosy tepo fanako de tiako ianao mba hitrotro ambavaka zany fa misy loka ngeza be koa zany ohatrehako amin'io nationalisme tsy le hoe tena misy fiatraikana ve amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona efa natsipinao toy ihany mety fanokafana ihany satria raha zava-misy tokoa ngery tokony fahalomanana misy andro atao hoe fomba fikarohana samihafa eto Madagasikara raha tsy teny afatsy ny voafifa ohatra zany betsika reo voka-pikarohana zay mivoaka avy ao anatin'ny voafifa amin'ny lafin'ny fambolena ohatra karazana masomboly zay indrisy moa zany fa ndraindray le izy eo le vokatra fa tsika tsy tena manome manao fikarohana momba le miriany de inona aza dinona tompoko fa itsika ihany manana an'io le miriany teo amin'ny tany mandrafitra androapolo isanjaton'ny primate maneran-tany io fa inona moa le miriany mitondra vola vahiny eto resaka fizahantany fotsiny resahako fa raha iresaka amin'ny fiainan'ny lemurianko lemuriany manaparitaka andreo voankazo manaparitaka andreo voankazo zay tsika zao miady mafy any am-piangonana hoe ataovy azonala izy mamboly andreo tsy ny olombelona ny azo ambolentsika ary zany ambolena amin'ity de dorana amin'ny heritona na maty sy velona fa ireo biby reo 10 tapitrisa taona 50 millions d'années nanaparitahany andreo voankazo tao anaty ala reo ka mila mahafantatra ny fiainandreo zany tsika akoatra ny fizahantany reo ne no manao fampionana fionan'ny voninlasy vonivavy manao pollinisation agent disperseur na graine reo sady agent pollinateur zany tsy fantatry ny olo eny ary eto de tehiteny nisy olona tsy fantatsika zany fa hoe mahafinaritra ny feo amin'ny babakoty sy ny babakoty moa maneno anaty aloha mivaryjatso maneno be fa nisy any andafy am'izao fotoana zao alefan'ny olona tia Madagasikara mihaino feona babakoty olona tsy salama reny autiste reny nisy gaga atao andasy be hoe fa maninona ino ty salama ty de ny dokotera ny teny hoe makanisy ianao Madagasikara hihaino feona indry gaga ny olona atao andasy be fa manino ty olona tsy salama sainy ty satria resaka fréquence ny azo ohatra misotona hazavana de misotona rano de misotona zavatra iny zay fa misy karazana azo voahita manapaizana hoe ny faniriny sy ny fitombony de miakina ny feon'le vorona miaraka aminy zany hoe rehefa tsy hoe vorona io de hosahirana io azo io tsy fantatsika zany iteny ianao hoe amin'ny teniteny foana koa io professeur io zany le fikarohana am'izao fotoana zao dia resaka fréquence ny tsabona ary zay le hoe nrambiazina ny fanafody isan-karazany fantatra ny composition chimique andeo manasitrana ny tiaretiny ty fa ny fréquence koa de reny zany ny ampiasain'ny dokotera am'izao fotoana zao de ny feo mitondra fréquence misy fréquence amin'ny feo de io biby io tsy tonga fahatany tao fa misy efa azo miaraka amin'io zany tsy fantatsika zany ary rahatsika rehefa tsy nianatra na tsy manao fandalina de mandeha azy ny olona toko hoe valasa lavitra am'izao fotoana zao raha ohatra ianao ka anao étude-na tahir-tarazo génétique dia tsy maintsy maka tissu maka ny peau na maka volo na maka amin'ny makasinga am'le idy atao amin'ny étude na laboratoire de fantatra ny tahiry tarazo fantatra ny resaka tahiry fitohizany eo fa am'izao fotoana zao misy le atsina hoe R rivotra DNA ADN zany hoe tsy voatery mikasika aminao fa rehefa miteny mafy be fotsiny ohatrana amin'ny teny mafy zao de tonga de voazo R ADN azo ny ADN ko tsy voatery mikasika anao zany ny an'olo efa tonga am'izany ny fikarohana efa mitonga zany hoe RADN de tao bronxo voangana de saika ny varijatso ny tena azo ao anatin'le ADN zany hoe le tahiry tarazo satria ny varijatso ny tabataba be zany ny an'olo efa tonga am'izany zay zany ka zavatra ohatran'izany resahana teo tao anatin'le fikarohana reny de tompona ny mpikaroko malagasy satria tsy maintsy ampiakarina ny lenta ny fikarohana sy mpikaroko eto amintsika satria miatoka amin'ny fandrosoan'ny firenena zany ananatsika reo mitahiry hatrany amin'ny roapolo isanjato an'ireo lémurien reo Madagasikara no manana an'ireo primate moa zany amin'ny ankapobeny de ny eo ihany koa ankoatra ny fizahantany misarika ny olona ho avy ety eo za so voandroano mahinao zany tenenao zany hoe tafiditra ao anatin'ny fitsabona ihany ko zany resaka fizatany aza ty fa Costa Rica zany eo Amerika avony ohatrany tontondro reny be an'izany firena kely fa 4 milliards averiky indray milliards $2 isa-taona nampidiny Costa Rica amin'ny fizahantany fotsiny ary raha vao mitotonao amin'ny aéroport ianao ditanao mihitsy zany hoe fierté an'izany Costa Ricana zany mpandray vahintsika io ro andady dokadokafana be eo ankehitriny io ne tsy manana fa tsy 720 ny karazana primate eo tsika manana
20 ary neny costar iorie Rwanda io ny azy montagne de gorille mampalaza azy io tsy anazy rehetra fa manana ny RDC manana Ouganda fa maninona ny antony satria izy milamina satria izy madio satria sécurité azo antoka tsika iresaka an'izany amitsika rehefa aveo tsika mba tiampiroboroboly fizantany ny olona jereo fotsiny mpizahatany tonga hita amitsika tamin'ny taona 3 tsy ampy ty 300 000 akory nefa ny Maurice zay tontolo kely 1 300 000 janvier hatramin'ny octobre reo firenena Seychelles mahazo betsaka noho tsika fa 500 000 rehetra Madagasikara nefa manana an'ireo arena rehetra zay tsy ananana firenenreo zany tompo tsika amin'ny taona 20 vao mieritreritra ny atratra 1 million eo indrindra matsy professeur satria tsy mihitsy zany rehetrarehetra zany zao le ny olona ny zany tena antaniko anao hoe fa nanina anao niverina ty Madagasikara satria raha mienao zany nge ny olona any andafy any hoe Jona misy ilananao aty aminay aty fa avy aty tsy haiko raha nisy an'izany aloha na tsisy an'izany fa ina no mahatonga anao hoe satria ianao antony milaza hoe raha resaka tourisme aty amintsika na 300 000 ary tsy tratra zany hoe sahirantsika eto mamananytsika eto nefa ianao zany raha tany zao de tena volavolaina de hoe volavolain'ireo be kitana ny teniko de olona ty fanamby ary efa tena fiainako manao fanamby ary zay le fanambony natonga ny congrès teriny tena tafavoaka satria navadiko ampopo zany le fijerevana io ve de mba havita io afrikanina kely io ve de mba havita ny aza ifona zany ny fiainako hoe nasika tamin'ireo mpiara-miasa tamiko namako tamin'iny zay ady taty avelany taty moa tsy resany io fa io le hoe ny olona tsy voatery hitany fahasairananao fa ny glory anao no hitany tena marina zay za tamiza nody taty Madagasikara de be de be le namako hoe fa manila ty nody satria zalany janona dolodolo tany ary ranjanona afaka anjanona ary tamin'ny taona 3 nahazo green card nanao andren'le loterie riny de nahazo de ny interview farany natao amin'ny ambassady no nitenenako hoe tsy andeha rery ahako tsy andeha indray ahako tao le ataony teny amiko safidinao io izy satria bon dadanay zany hoe mama efa maty tamin'ny 2009 de izy dada hipetraka amin'izy de ohatrany hoe tsy mety ny tena mahatonga ny tena ohatran'izao de ny ray aman-dreny tena hidada rery ve zany nipetraka eto de nijanona no ny fikarakarana ny ray aman-dreny ary tamin'ity janvier ty ary de nisy sollicité ny Duc Lemur Center au directeur tany États-Unis tany Caroline du Nord misy namana hoe raiso salasala fa ny conditionko ny tsy nekendrareo ina moa conditionko hoe tsy mijanona feno tany fa enim-bolana eto enim-bolana any de tsy nety tam'rareo moa fa full time ianao izy satria anao tsy maintsy tonga le mpampianatra amin'ny Duc Université ko de tsy mety tamiko moa zany fa za tia hita novy eto Madagasikara za tia hita ny fiovana alohan'ny kipiny masoko zay ny défiako zay ny missionko betsaka na médecine le namako tamin'ny le green card sy ny raisiko moa de nyteny hoe la ve le ty hijanona amin'io firenena vengeance politique lava io zany ainan'la isan'andro izy zala fa mandiana ty zaza ty tena ty fa avotiny fianaka avotiny tena avotiny bon samy manana eritreritiny io tamin'izany io teny hoe tena nanao erreur tokoa via za tsy nanenina atria am'izao satria eto hoe mety anoy ianao hoe eto neur complémentaire anina tsy azo ny distinction tsy haiko honorifique sy ny sisa ny reconnaissance sahirana ny akamarona-reo anatin'le izy de ohatra hoe tsy nanenina ve anao fitenin'ny professeur Welendrembololo amiko foana le hoe izy moa zay mianaka moa zany samy membre ny African Academy of Science Fellow zay mianaka ihany de samy membre World Academy of Science koa iny tena mpanolo-tsaina amiko iny eny amin'ny professeur Raymond Ranjeva reny ray aman-dreny ajaiko fatratra fa reny zany tiatako hoe ray aman-dreny mpanolo-tsaina koa de zao foana fiteny hoe mpampiana professeur Welendrembololo mitovy ny kako ohatr'izao ihany koa hoe izy tamin'izy navita fianarana tany de andeha ody de sakanany tany France ao izy hoe mijanona eto ianao de nikiry ihany izy fa fetsifetsy ihany koa le frantsay natao zay tsy atamanany Ravelona takany zany teto de miverina tany fa tsy nety Ravelona fa raha professeur Ravelona motra fa miverina taty Madagasikara ihany hoe nareo fa manana be debe atao ny manapoizana momba physique nucléaire fa za aloha ody any an-tany-drazako fa hanova fa tena zao ny teny le mpampianatra amin'ny professeur Ravelona hoy ny regretako ny alahelo teto ambony tany de tsy nafahako nitazona anao teto en France
satria iny izy olona manapoizana be azy eny ataoko hoe iny olona iny no inspiration koa rembany professeur Ranjeva za eo kaiky andreo mandrakarivo fa izao foana ny teny indray aman-dreniny amiko satria zay mianaka moa zany miaraka ao amin'ny TOS avy World Academic of Science miaraka amin'ny professeur Goodman ankehitriny voatafiditra tamin'ity janvier ity izy sy African Academic of Science zao foana ny tenin'ny professeur Ravel isaky misy fanendrena na zavatra azoko hoe Jona tadidio fa tsy toeram-boninahitro misy anao io toeram-panompony io matoa anao fidina io matoa anao nomenana io anompy anao zay indray aman-dreniny mampatsiahy satria matetika mantsy ny olona rehefa mahazo an'ity distinction kely na toerana kely ity de tsy zakany lohany de manjary miaboe mantsika ty anofa mainao professeur ny tena zany de ohatrany hoe mbola pesaka zany fanantenana ho an'ny Madagasikara hoe mbola afaka manofotsika hoe inona ny tena hoe lalana aingana afana manao zay fampianarana ve ny politika ve sa zay indrindra mantsy za zany mba te hitodika mihitsy hoe tsisy firenena mandroso aloha kanefa tsy mamelanja fanabeazana tsy eo amin'ireo malagasy tsony atsiny hoe sentiment d'appartenance hoe malagasy fiertéako zany satria na ohatrano ary mantany rimbe mantany zavikely hoe kela firy-taona moa anao j'ai 2 ans bravo izy ndray aman-dreny zany hoe ohatrany hoe enatra mifahaizana amin'ny teny malagasy kiny tsy akevoana itsona ny sasany fa ohatrany hoe zavato ohatrany hoe malagasy anarany fotsiny sisitsika fa ny vatana zaza malagasy moa manao tanjona fantsirana tany avina hoana ny alako eto fa ny saiko efa teo anoloana za tsy mametsy iny fiainana io sy ray aman-dreny moa rehefa lasany velany zany de azamody aity tsony azamody aity tsony isy namanay vita fianarana tany spécialiste de hoe za ody hoe afaka ody avy eo metsandada taony de raha tsy mampanina an'lany amboany varotra vomanga de mody zany hoe mijanona any ka ny tena zany le Madagasikara marary foana foko isaky mahita hoe reo arenatsika reo fa ngamotsika ny tompony arenatsika tsika mamfiainy arenatsika resaka solika izy amfiany solika resaka PPN rehetra izy amfiany zany resaka fahasalamana fanafody ny Big Pharma resaka raha manao trano ianao brique vidinanao etsy ambohijanaka fa avy eo ividy mikojakoja ao anatina zay vahiny tolotolo zany hoe ohatrany tsy hoatsitsika hoe le tantsika ary tsy zay nefa ny adiavandreo mena lamba sy VVS sy ny namandreo tsy zao mihitsy ny adiavany fa kelikely io ohatrany tsy atsika tsony le tantsika ka izy zany tokony hiteny eo anatin'izany mametsy ny manampaizana ny sasany nresanao tohatra hoe professeur Ranjeva sy ny ohatran' zany nisy publication nataony tany amin'ny taona marika folo sy roa arivo tany de hoe misy zavatra ohatrany le manahirany resako azy mety hoe crise any izy ny intellectuel misy an'izany resahany zany hoe ary vao nisy an'le farany teo moa zany le faneho-kevitra nataon'lay mpitondra tenin'ny fididinan'ny république iny ianao zany zao tao anatin'iny tsy anao polémique an'lizy moa zany fa hoe natsiaro asa nandratra fonareo le izy zay izy volana tao anatin'ny hoe anina moa zany malahelo any hoe de ny mpampianatra anay ve zany de natao an'izany ohatra ao anatin'lizy nefany tsika isan'ny ataoko anaty fonosiny atao anatin'ireny fotoanan'ny Covid reny to ohatran'ny vokatry manam-pahaizana malagasy ihany no nentina hatrany Afrika mihitsy ary izy toko raha fahalemana natao ty nisan'ymanga tetsy amin'ny fondation tetsy moa zany hoe nisan'ny natao ao anatin'le hoe nitondrana an'le famoahana le vokatra atao an'ireny fotoan'ireny resaka CVO reny moa za amin'ny lafiny ray za mide raha tsy mametsiny mihitsiny izy moa tsy teo filohampirenena mpisongadiny eto ambon'ny tany raha nyteny zany ny filohampirenena hoe anovany tantarantsika eto amintsika bravo zany io faniritsika rehetra hoe teto amintsika nahitana le fanafoty fa problème zava-misy eto lasa tafiditra politika foana ny zavatra rehetra de manjary na le malagasy ary mifanarabo sy mifaneso fa tsisy maharatsy mihitsy le Madagasikara nanaovany tantaran'izao tontolo zao na ny tenako azy pariko za ty anaovany tantaran'izao tontolo zao amin'ny mahafilohan'ny PSA fa kosa le fomba nitondrana an'le izy nitafiditra politika maika loatra satria misy dingana rahana de nanjara ataony olona farabirabina fotsiny zany le Madagasikara hoe ty Madagasikara mahantra ho ny anaovany tantara de io moa zany tsy haiko tsony ny tantarany faran'le CVO fa tsy misy maharatsy an'le hoe za mbola mino fa plan teto Madagasikara mifanafodin'izao tontolo zao tsika nitahin'Andriamanitra nanano fiavana ny olona leucémie ka avy amin'ny voneniny mitsabona azy plan teto Madagasikara zany ary misy olona te angalatra ny ary fa rehefa tonga tany le propriété mahafanafody azy tsy nandaitra
izy mame voninkazo fa tsy nahditra zany mbola fiarovan'andriamanitra an'le malagasy ihany tsisy maharatsy an'izany le milento amintsika ary io fitenin'ny professeur Rahoelindrimbolona foana hoe raha mpandroso firenena anao tsy afaka hiainga amin'ny zavatra tsy anananao inona ny anananao le murien baobab reo tompoko ataovy zay tonga avy ampizahantany eto alaminy fotsiny fidy avy atsarao sécurité manam-panakarena amin'ny malagasy io ka ny ray aman-dreny ny ramatoa mpitondra tenin'ny république namako ray aman-dreny ajaiko namako ary fataro tsara zany ray aman-dreny zany fa za fotsiny teny hoe izy moa fa nialatsiny manao polémika tokoa ny raha ohatra ka eto mbola itariny iny resaka iny fa nafantatra izy fa tsy netiny zavatra nambarany dia tiako hoe akatony impejiny fa mba tsy hiverina intsony fa tena nandratra mpikaroko zay manao ny asany satria vacation tamin'ny 10 taona lasany mbola tsy voaraiza fa mbola manao ny asany reo professeur reo atram'izao azo nataony droany raha sanatrivy ka tehiteny aty hoe aza mena ary mivakation ny andamin'ny ty maramily inona ny mety otrangeto nidikany zany aza manao vaindra latsy marary marary mamelombady amanjanaka zay mpampianatra maty eo nelanelany teo moa zany de miala mainy ary rehefa retirety le mpampianatra professeur nodimandry vovetivety hoe adino tsy mba adino tsisy fankalazana zao ary mifankasitrana kely distinction honorifique zany ary engany ka tsy mariny zany hoe ny mpampianatra université ohatrany hoe ajanona kely ajanona tsy ato tsy amena ary tatoato tokoa ny reny voavoaka farandreny reny efa nangataka 10 taona lasa fa le voangana de matimaty foana ohatrany hoe nanasoa izy fa ohatrany hoe fary vita ny elanazy de narina tsy mety zany tsy mety zany fa ireo mbola mafirany tsika tsy afaka iteratra mpikaroka vahiny tsika tsy afaka iteratra amin'ny vahiny amin'ny fikaroana fa zahay to tehiteny za mitsabo ny tenako amin'ny resaka hoe diabetika sinao fa fanafody malagasy zay mampatanjaka ohatr'izao no aniko fa hitako hoe mahay le manapoizina malagasy fa rehefa tsy rarahina moa izy ohatrany hoe tsy manao ninina ohatrany tsy misongandina fa na ty resaka ferifery zavatra ataony atizanaly tena betsaka misy manao sandoka fa tsy reny nijerevana fa plante malagasy betsaka rambiaziny reny rehetra reny mahasitrany reny ary zay tokony apriere atsika mandray anjaro hoe ny piano atsika rehefa avao professeur Jonara Tsimbazafa fa tsy maintsy mbo avetsy satria mba misy contextualisé kely satria misy mampiatrany fivirina iraisam-pirenena Madagasikara amin'ity herinandro ty efa nanomboka vitsivitsy moa zany efa mandeha tana toatra lizy teo ny fivirin'ny ny ministre ndrarambahiny moa zany zao nomaly misy an'le passation andeha ny antroika ny sadek amin'ity afa manomboka rapitro eo ihany koa ny sommet 45 sommet ny 45e sommet ny sadek amin'ny farany herinandro fanararoatra ve izy io sa hoe mitazana fotsiny ity izy ihany koa conférence atao eny amin'ny université rapitro ao anatin'zany efa madebe ny université efa napampianatra nampandrarah nampianatra nanadio nafinaritra misy nyteny hoe misy aravilatsika antsika tsy mampaninona ny tsy maintsy diovina ny atsika aloha fa mandary ny olona ary oloreo ny tantara revatoko amika isorana azy reo tompo eny tompo fanararoatra io aminao zany inona ny tokony hoe tsy haiko moasongatsika inona nametrahantsika an'le izy raha mikasika an'le conférence atao iny eny akatro rapitso na tsy haiko ao anatin'le sommet ohatra hoe ametrahany Madagasikara ny toerana anivana zany sadek zany sotra betsaka mifanontaniana nitranga ohatran'izao moa de fanararoatra foana ary tsy tokony aritsika ary tokony ararotina nitranga fanararoatra tsy pia kely fotsiny fa tamin'ny taona 2014 dia nisy fivoriny mpikaroka sadeka teto ary ny tenako no mitarika an'izay tamin'izay fotoana zay tao amin'ny panorama tao ministra ny fikarohana zambianina tao ny mauricianina saingy le zavatra moa ho an'ny mpikaroka ihany le izy tamin'izay fotoana zay ministera tamin'izany fotoana zany tamin'ny andro ministre Blanche tsy teto izy fa ny ministera ny fanabeazana menina no ny solotena zany hoe ny karakarany logistika fa tsy maintsy za ny tenako satria ny tenako ihany membre ny African Academic of Science sy professeur Rahoelindrimbolona izy tany andafy de tsy teto izy de ny tenako nitarika an'io fa le izy moa zany ho an'ny mpikaroka fotsiny de ohatrany hoe tsy nalaza fa ny ministera ny fampianarana scientifique teto Madagasikara ny karakarany logistika andreo reo fa ministre ny fampianarana ambony zambianina teto efa nisy an'izay zany hoe fifanakalozany samy mpikaroka tamin'izay fotoana zay ary amin'ity zany ho atao le izy satria fanjakana no mikarakaran'le izy de ohatrany hoe malaza be le izy efa nisy ny fivorin'ny firana sadeka ho eo tamin'izay fotoana zay ka za mieritreritra fa fotoana anankiray io
tranga fanararoatra ohatran'le IPS Congrès Impérial International Primatologue maneran-tany teo tsy tokony eo ny ampisehoantsika mba zavatra ataontsika fa tsy hoe angataka lava ny malagasy fa mba hizara koa ny voka-pikarohany na ampiseho koa ny maizy atsika satria matetika mantsy rehefa misy vahiny de andao angataka andao hitalao andao fa fotoana zao fanararota ny firenena sadeka ao anatin'ny membre ny pikaroka ifanakalozana andreo pikaroka avy amin'ny velan'ireo satria tsy maintsy mampiseho ny atsikitsika aloha ary koa tsy maintsy mizara ary manao tetikasa vaovao amin'ireo firenena satria reo nefa Afrika Atsimo zany efa lasa lavitra reo firenena tonga eto reo efa lasa lavitra fa misy mahalasa lavitra amintsika ihany koa saingina de eo ary le budget kely menatsika ary tsy tokony avelatsika zany tokony ararotsika zany de eto moa satria tsy aloha ny politika aloha avela kely fa kosa ndresaka tena fikarohana amin'ny mampikaroka atsika aloha atao hoe bariatsika amin'io fotoana io miray malagasy mpikaroka malagasy de ararotsika io mizarytsika ary ihany koa mianatra ny hafa mifanakalo amin'ny hafa ka izany tiako tenenina hoe miandrandra mifatratra mihitsy ny azao za moa tsy mandray anjara ao anatin'izy io aloha fa na izany zany mampahery an'izay namana mandray anjara ao anatin'io miavona zany ny voalohan'ny universitaire sojabe lehibe ny département mba de zao fotsiny hoe engany ka ny lafi ny tena fikaroana satria saina andresana raha vao université anjerimanontolo ivitoera-pikaroana zany ka rehefa saina samy men'andriamanitra saina tompoko ary eo indrindra no zay ny mbo araretiko hoe ny mahafinaritrana amin'ny fampianarana azoko tany États-Unis misy amin'ny malagasy misy fotoana mitafiny toetsaina malagasy le mangingy na milamindamy mampetrapetraka fa rehefa fifananany raisam-pirenena regny kosa le kasikety amerikana nanaovako le tsy maintsy azoko io satria zay na ny fananana zay natao tsy maintsy azonao io rehefa eritreto fa ho azonao io za rehefa fifananany raisam-pirenena ny kasikety amerikana sy ny fanabeazana tanynao teko zany hoe mitafo mihitsy zany ny culture amerikana zay toetsainy zay manahirana amresaka zay Madagasikara ohatran'ny hoe mirerenao tsy mirere ohatrany hoe zany hoe rehefa tena menanao an'zany sy le hoe rehefa miatrika fifanananao de ohatrany tia metraka anao zany hoe misy fanavozana tokony atao amin'ny sehatry ny fampianarana fanabeazana eto Madagasikara ohatran'izany zao ny ambadiny fahazoko an'izany zavatra resahanao zany zay mihitsy amin'ny fifanan'ny raisam-pirenena reny ianao ary eto Madagasikara zao de mirehare aza misika raha sy tavavoakony aly fa ino ny teny Denzel Washington climate eritrereto fa azonao io work hard to get it ataovy mafy mihitsy medi mafy fa azonao io aza milasena mihitsy io tena hoe tena raha menjerany aloha fa tsy menjera tiarina tena hoe appreciena hoe tena ny amerikanina rehefa manao ny akanjo moyo mitondra saina amerikana izy de fotrany hoe anaty tenue de combat mitondra vonam-pirenena zay tsy ananatsika loatra zany hoe rehefa mitafy ny akanjo pirenenao anao ny bary ohatra reo mitsolo tena firenena reo de efa ao anaty ady anao zay efa firenenao zany no endrika ijerevany olona anao ka na tena hoe tena maty tena maraka baky teny le maty aperinasa tena maharabaky teny le maty aperinasa ka zay toetsainy zay matetika mbola tsy ananatsika fa mialatsiny matahotra amin'ny resaka an'izany eto Madagasikara satria eto raha vao miteny zany de ianao mirehare ianao matikambo ianao hoe mbola tsy mahazo kory de efa eritretinao zay le toetsaina malagasy aiza misika raha tsy tavavoakiny ala fa tsy zay tompoko ny toetsaina amerikanina nanabeazanay voaniditra nianatra tany mihitsy zay fitotoana nianatra tany fa isan'andro mivolavolaina atao anatin'ny saina iny foana zany manajy olona tsy voatery hoe andresy ianao rehefa manana an'izay fa rehefa miady ianao de medihatra amin'ny farany tena medihatra amin'ny farany anasifainy kelitsika de afaka mitoegna koa ny mpiaino sady manondro fanazavantsika miaraka amin'ny professeur Jonara Tsimbazafy dokam-barotra eto amin'ny Top Radio roa amby zato teboka valo. Saviez-vous que désormais, vous pouvez payer en espèces ou par mobile monnaie à la livraison sur tous vos achats effectués sur www.ketchka.com. Paiement valable uniquement pour les livraisons auprès de nos 16 points relais d'Antananarive et pour les abonnés du site www.ketchka.com. Ketchka.com, numéro 1 de la grande surface en ligne. Eh, madame, roa arivo andrarany dia mahazo baomma fosa amin'ny vaniala ao amin'ny www.ketchka.com e.
Elle court, elle rêve, elle doute mais elle ose. Chaque jour différent, chaque jour plus forte. Un magazine qui vous ressemble enfin. Bienvenue Magazine Zetsu, tarif 2000 ariary. Tena mahavita ny asako rehetra koa sy tia solosaina vaovao ny vidiko tao amiketrika.com ity a tsy ohatra n'ilay taloha. Manomboka izaho dia misokatra eo anareo mpanjifa rehetra 420 no 420 ny point de récupération na ny point releniketrika.com eny amin'ny meuble sonirana vindivarotra. Vidéo anatrany kala www.ketrika.com ireo entana safidinao ary alaiva ny fotoana rehetra izay mampety anao zany na firy. Ketrika.com, authentique, moins cher et disponible de suite. Téléphone 034 14 102 80 033 14 102 80 032 11 102 80 WhatsApp plus 261 32 11 102 80. Eny dia mbola mitony fandarantsika mbola eto ihany koa ny vahiny raha afaka misy antso vitsivitsy moa rasinao satria vahiny koa mbola mana fotoana vonjena rehefa avy eo nefa mba sarotry sarotry ifampizara amin'ny fotoana maharitra aminy eto fa raha rotana fotoana mahita eo asy professeur John Ratsimbazafa raha tia mba te hizara ianao zany petsaka ny tanora mbola anatin'ny fialan-tsasatra maheno antsika amin'izao fotoana izao na hita toerana izy na mety eny ampitan-dranomasina ihany koa tsy haiko hoe inona ny tena le mba te hoe ifampizary tsy haiko fomba fisainana eo amin'le resaka hoe fametrahana hoe raha te satria raha zany parcours-nao zany reo sedra lalovanao natao amin'ny fiainana sy natao amin'ny tsika hoe zavatra maro samihafa mila toetsaina ohatrany ahoana ny etrehana zany ataoko vazovazo filazan'le izy beritondra indray manao hoe tsika rehetra io samy manana pira ankafizitsika dolidoly de rehefa ankafizitsika le pira de ianarantsika amin'ny feony ohatran'ireny mpazapa ohatrany de ataotsika amin'ny feony satria mahafinaritra antsika le izy de ohatran'izany koa sport hoe mahafinaritra Lionel Messi de manao mipika Lionel Messi Michael Jordan ra basket etsetraetsetra de reny ny tafitsika ny fikarohana koa tompoko ohatr'izany za mbola mpianatra mbola kely de nahita amin'ny professeur Rawel Andrembololiny nitsena zanany de efa tsiritiko hoe iny le rangampo physique nucléaire iny le manapaizana za te hikasika ny tanany endrangah iny fa mety hivadika ety amiko mifaizana zany faniriko todolo tonga tsy tanteraka zany teny za teny amin'ny lycée tonga teny amin'ny université hitako le Rawel Andrembololiny efapolo taona tanterina nanao conférence atao amin'ny CCI vato mba ho raisitsika ity antso ty aloha de mety mba malina miaravanao professeur tena makasitaka mihitsiny ihany fa neokevitao zahako anisan'ireo docteur vakateratra amin'izao depuis 2019 ary malahelo satria nanomboka 2019 zany 750 000 ariary mba vacation azonay hatramin'izao miaino tanàna daholo angamba ny vakatera rehetrarehetra fa de toizana fampianarana satria hoe adidy lehibe ho an'ny firenena mampita ny fahalalana fa ny fahalalana tsy tokony hoentina maty any am-pasanany fa ampitaina am'taranaka faramaniny ny fahatsapako satria adevitra be anaty Facebook ny zavatra nytenen'ny porte-parole ny présidence de la République mikasika amin'ny professeur eto Madagasikara ny fandraisako an'iny fantatro tsara le ramatoa iny satria dadany de mpiara-miasa tamin'ny takaiky misy ny nandritra ny 7 taona mahery le fantatro tsara izy fa ny fahazahoko azy tsy de mahay miresaka politique izy fa ny andraiky ny ano ataony ny fahazahoko azy zany hoe porte-parole du présidence zany de ny hevitry ny présidence de la République zany netiny tao fa tsy anazy manoka tsy personnel iny amiko fa hevitry ny any amin'ny présidence de raha maheno ny atrisy hoe za tsy mamitsy ny le porte-parole du présidence de la République fa ny présidence de la République misy zany mikotsiny satria teny avany iny netiny iny ray manontany tena hoe ny tompony teny ve ny mialatsisy sa ny mpitondra teny rehefa misy disony teny manarak'izay ny fahitako ny zavatra misy eto Madagasikara professeur de zao tsy valoriser ny mpitondra politique mihitsy ny voka-pikarohana sy ny bokariko eto Madagasikara tsy valoriser no tena tsy asiany antony mihitsy ny voka-pikarohana sy ny pikaroko eto Madagasikara ianao zao anisany tsy azoko mihitsy hoe ahoana moa zany mba hoe distinction honorifique amena amin'ny professeur Ratsimbazafa marobe nareo malaza tany ivelany isan'izany ohatra professeur Lilson de Roland
misy PDB manao fikarohana malaza be fa tsy valorizeko rehefa tsy valorizeko ny pikaroko ange mikaroka izy voka pikarohana raha fahafantarako azy professeur de ny mpitondra fanjakana raha politika sy ny privé ny valoriser an'iny ho lasa vokatra azo sapahitana iainany vahoaka andavanandro sy ny firenena vakatera aloha izy zany fandraisany teo le fijalijaliana kely am'le tena tsy mba mahazo tambany eo zany nefa ny hoe ny fahaizana moentina ho any ampasana any rehefa tonga fotoana tsy maintsy elana tany fandalovany ty fa le resaka fanokevitra moa tena betsaka atao anatin'ny resahany teo fa ny iny ty izy ny mikasika an'le hoe le hoe tsy valoriser fandraisanao atao ihany le izy tsy resako vitivity aloha le vakatera zany anomboka 2002 ny vakatera tsy voaray mihitsy ny atram'izao tsy mihinonareo nametraka mihitsy professeur tsy permanent za tsy permanent fa zany efa responsable am pathologie des animaux am médecine vétérinaire za mpampianatra vakatera amin'ny université n'Antananarivo sy université Toamasina tsy hoe tsy nametraka mihitsy ny a demande fa nisy taty arinako voaray za tsy voaray za kosa aloha tsy niditra tamin'ny lalana ambanin'ny tany aloha de tsoroko zany hoe tsy raha nafata zareo ve nafantatra olona tsy fantatro manindrikendrika raha miteny azany fa za hatram'izao tompoko mbola vakatera koa nangataka fa tsy voaray mihitsy ny hatram'izao fa tsy nataoko sakana nalahelo satria mba teo anao hitondra ny jarabriko zany akiray de misaotra anao le niteny teo hoe marina zany fa azavelana karena amin'ny fasana satria na tianao na tsy tianao atelo amin'ny fasana foana amin'ny fahaizanao zay le mahafinaritra ano mizara isorako anao zany de zava-dehibe zay teo le hoe tsy valoriser tena marina zany ny vahiny no mivaloriser ary zay mahatonga hoe rehefa misy publication navoaka pikarona vita ny tena anivelany le izy navoaka amin'ny journal international anivelany satria tsy ka tsy andren'le fanjakana malagasy na eto Madagasikara tsy mivaloriser anjaratsika mame asiny satria amendry zareo adevitra be zany natao amin'ny IPS teo ary hoe tsika avy ataony olona fitaovana mpanangona données fotsiny fa le olona miravaka mivangana rehefa avy eo ahoana satria avy eo ndray ianao ndray ary no mividy ianao ndray ary mividy an'le voka pikaroanao na alain'le olona le izy mahita espèce vaovao de le vahiny mandalo hoe tonaka tam'le malagasy zany zavatra mbola ady atrehana koa zany eo amin'ny sampikaroka ary ka itsika eto Madagasikara aloha zany vaolana mifanjakana mila mame asiny ampiakaro izy raotra faingy aotra ray isan-jato io zany hoe mety fanay amin'ny solombavom-baoka koa zany zavatra resanao zany hoe ray isan-jato ny arikarena de tokony atokana amin'ny fikaroana fa mbola lavitry ny afa kitara iny eto amintsika izy mbola aotra ary tam'le olona embauchena teo gendarme arivo police arivo miaramila arivo fa mpampianatra tsy haiko ngamba izy hoe zato zany ronjato ngamba zany mpampianatra zany hoe le olana be andreo police gendarme ireo reo ndray zany no zany lesika tsy famezana lany zany le olona fotsiny amin'ny fanabiazana de manjary ngamba ny université koa rehefa kelikely de fram satria ny lycée zao fram tsisy an'izany taloha tam'izay tany amin'ny lycée Galenie prof de français frantsay prof de histogéo frantsay mathématique physique frantsay normal faninana tam'ireny sekoly privé ankehitriny aizaka zany olo reny tam'izao fotoan'izao le sekoly mpanjakana ngisitra zay tsy mahita lalana sisa randy any fram atolotony any ary tabambary tabambary zay nataovana misy ka izao fotsiny hoe tsika eto Madagasikara aloha tsy misy adidiny mpitondra fanjakana mamelanja ampikarika ao aminy manjary fa tsika tsy vaolona le hoe hitady lalana de mandefa ny zanany any an-tafo zay tsy manana andeha fasana any an-tafo zany de ahoana za veriko fa jerevony ny tany université mpanjakany université am'izao ora sy fotoana iteneko zao mbola tableau noir rangana ny ratanao mbola lakrea ary aveo le olona rehefa rehetra de ny feno rivo mararitratra zany raisiny ty antso ty ary miaraba miarabe misy raha voatsy tsy maintsy ohatrany fanenjeka fanangamba ny fanjeka satria ilaiky tompo fanjakana de tsy manisakany valeur atenenao hoe ampandrosoana Madagasikara mety tondra fanjakana daholo injeny anton'izao za zany tsy fantatro hoe mety veniteny hoe fa misy nefa manoatra zany hoe tsy voatery manam-pahaizana koa mitondra fanjakana fa hoe olona mpandroso de finiavana mihitsy de finiavana hoe iza ny olona manam-pahaizana eto amin'ny tany samy fanjakana inona avy ny toerana misy azy reo Madagasikara nge natao amin'ny malagasy tamin'ny andro ny bazany hoe ny mariny zany professeur antenenina rehetra zany hoe miangalie mathématique ny fizika ny histoire n'iny fa hoe Madagasikara na ny malagasy raha miova professeur gasy be zany mampianatra eto Madagasikara fiainana daholo mpianatra idika zany de zao ny fampianarana mihitsy zany ny tsitosa araky ny tokony izy satria ohatra ohatran'izao tahaka anao tsy fantatra hoe asa ataonao samy asa mivelany
paraohatra miasa eto anao a de zay satria fampafananao zany tokony akita mipianatao zany tokony anao a osaina sy fitaavana mareto tonga manjakana mihitsy somametraka zany hoe fiseranafahizany sy hoe tokony ampandrosan'ny Madagasikara nabolanaotranareo de izao no de ianareo koa tsy afaka hitangana hoe mipano politika ya zao a 100 raha be indrindra reo mpianatra voakanay a mivoarain'ny fanjakana makaiza zany 100 zany zavatra zany a de mahatonga le olona na izy mahanaka atao de manorona cabinet manokana ho azy zay tsy mora satria indranambola amin'ny banky ianao a fangamora mindrambola amin'ny banky tsy mihena le olona fanananao mety atao antoko zay ny anankiray de teo zany le hoe ny tena tompoko a le hoe tsy tamin'ny andro vazaha fa le lenta tsy azo ampidinina kosa aloha le lenta matetika mantsy hoe rehefa mpampianatra malagasy a de tsy mahay na afaorangahana 7 de moyenne ary any problemtsika rehefa fifidianany de ampidinina le rantalizy de manjary le fampianarana eto Madagasikara no midina niveau io azo atao mitazona an'io niveau io ambony be foana tsy midika akory zany fa hoe rehefa tsy tia frantsay tsika de tsy hianatra teny frantsay au contraire ary ianaro ny teniny mba afahanao mifampitady aminy afahanao reo ina moa zareo any kely maso aria vietnamiany reo mahay miteny frantsay tsara reo fa rehefa misy vahiny ny teniny de atao traduction satria no fitiavan'olona sy fanajany olona anazy ka eto amitsika raha ivolany teny malagasy nefa amin'ny akademie malagasy ohatrany hoe miafiafy a manina atao hoe akademie franco malagasy fa zany zavatra zany mila ovaitsika tolotolo le fierté le sentiment d'appartenance satria vahiny tenyresaka zany professeur mampatsiara anao ohatry le atao hoe mpitondra tady Afrique sy tady ohatrany zareo palestiniana iasera Arafat zany rehefa mikabara le amin'ny tribune Nations Unies amin'ny teniny izy miteny de misy mipalika zany Kadhafi zany rehefa mikabara any de miteny de manao fa ito amitsika tsy zay raha misy vazaha anankiray reo de malagasy arivo de tsy maintsy atao miteny mazava fa tsy maintsy manaja vahintsika nisy fotoana mihitsy loatra reo vazivazy teo le allemand izy ihany mivazaha teo de amin'ny teny frantsay natao le adevitry le malagasy miaraka amin'ny teo de fananiny ala de le malagasy nanoho ny adevitra efa gasy tolotolo mbola tamin'ny teny frantsay any de miverena mihitsy ny teny ary nga tsy malagasy tolo fa mona raha natao tamin'ny teninareo ohatrany hoe na tsindrotsindro paingitra kely mihitsiny satria nao anaty fivoriana ary a zay tsy mahay miteny frantsay ny miafiafy maneho ny heviny de aloha manginy na itsika samitsika ary mifanindry ao anatin'le izy zany hoe rehefa misy resaka toetrikazay le hoe ahoana ny décolonisena zany zavatra rehetra zany elana zany ty fiakina ando ty a ty tsy famezana asy ny mahainao anao ty a manjary lasa ty tanindrazana tolotolo moa zao na ny mpivarotra tanindrazana ary ianao moa ohatrany hoe voafetra any fotoana rahantsika androany sa mety mbola afaka tohizana kely mi olona mety mbola liana afaka mbola manao